Natura Radio manolotra tantara no soratantiavina tontosaintsika fiononana naina rahaingomanana Louise Ravelso Fetra Sarobidy Sylvia Randrenatoandro Christophe Rabiarmanana no anmeaina ny tantara mandray feo sy mandrindra ra teknika mamiasina nao fatopatorantsika sy ndritolo ray mibozaka lava be reny fa mahafinaritra be tena samatrarangany ankizy tsy manan-javatra eritreretina fa dia variana mamatota fantarana ety amoron'ny taboaka ety fotsiny sady koa izany le hoe tany lava volo tsy manana pikolo mitady ho lasa poeta le sy lazana ry do mikely mahanitra raha mbola mijanonjanona maharitra ety amin'ity toerana fandreventika tsy manana ampiarahana tahaka ny olona tsinaka ikanjany koa raha igrosy izany matamakely izany marina gravy izany fa voafinga amin'ny fandrotrarina fatopatoran'ny retsakizy rehetra le olona leo ampiakarina aloha ny fitana dia jerena io sao dia manino eo ka mila tsy fitafatsangana aleo orina maina eto aloha ty tongotra ty andreny izany madama fa tapaka amin'izany nge ka ao raiso ny tanako dia etsy ianao atsangako sa misaotra rysea ohatrany somary fanina kely azany ao mekina amiko ary aloha fa aza maika amindra zay aza manafa tsy olon-dratsy aho fa sendrana njony tetsy amorony tetsy fotsiny dia nahitanao ohatrany hoe matahotra be izany matsy ny fahitako ny endrika tsy izany ka fa soso Natura Radio ay izao no ataonao ino koa ny tafika ino ty ataonao Louise ialahy indray dia tsy mody any an-trano lehilahy izany raha tsy mazava amiko ny zavatra rehetra androany tsy mahetsika tsony le zanak'olona zany efa voasakity resy an'le ty to matsady Andriamanitra maty ve ainga nampio miara-mibata an'ity raha tsy izany dia miara-maty eto nareo roa tafika enao ve adaly ataonao ina le zanak'olona aingana mibata ho asa tianao ny anaparako aminao ny atezerako eto aingana dia mbola tsy misy mahita zany ndao ankininy etsy aloha dia jerijerena ny manodidina sao dia misy mitsikilo dia ondry raha amin'ny tany ireo totofana mivovoka mba tsy ahalasa saina an'izay mandalo e misaotra ry tovolahy tsara fanahy mifona koa fa no miatalan'ny vadiko maditra iny na tonga anao toy izao za ve ndraha tsy vitana ka izay mifanatona amiko rehetra dia azon-javatra daholo e fa maninona e mifona aminao ary tovolahy tsy fantatro anarana akory dia ahoana izao raha maty io dia ahoana za koa mantsy tsy maintsy tafiditra satria vavolombelona teto fa nanatry maso fotsiny afa tsy namono azy ka fa mivadiko ny mpamono olona sa avy dia mitsotra ny marina any amin'ny zandary ty izy tsy misy afantarana azy koa ny olana so ino ty mampimonjomonjo anao ty e malahelo any jombilo kely ohatra mbola malahelo allery ianao zany tsy tahotra tsy henatra dia eo no mandinidinika an'io eto masoko eto aloha sorony eto le io fa sao dia alaza be raha ny tanàna io ka ao bataina fa taraiky e avy etsy amin'ny tongony ianao fa tsy zao ny problema vokatry ny adalanareo dia izany ndray ve izany no akombony ny vava dia izay asaiko ataonao atao fa ataoko
fiara io fa mbola hiverinaka amin'ny fatan'le bantsy alehany io tsika sy ianao. Batsy ny taraboka ny anjera kosa le izy nataontsika ohatran'ny olona mipetraka. Tsika tsisy idirako io a. Ianao moa izany tsy mba vonona iaino akory. Tsy manan-tsaina fa tsy miandositra hialaingana amin'iny toeran'iny ihany. Fa tadiavinao raisy-potsiny eny zany. Anenenanao ny asarota-piaronao sy ny tsy fatokisanao a. Anenenanao koa ny nanitsakitsahanao a. Fa izany nanitsaka e, zasa ianao. Tsy raharahako izany fa ataovy ihany e. Ary aingana Aza tositosika ohatr'izany a ka. ka voaingana ny trano fa maka hitady fitaovana. Napio fotsiny aloha andevina ny fatan'le tsisy saina io. Fanahoana loatra ny Andriamanitra. Ataovy ihany e. Avy aminao ihany no nahatonga an'izao. Mety mila lapelina visa angady ihany dia ampy. Ohatry mila lapelina ka. Zany angady ny lavaka. Fa avy eo ianao manampy amanototra fa iny ny grave raha misy mahatsikaritra tampoka. Tafika, sao dia Tsy tokony... mila an'izay sosikevitra ho aloha izao a. Sao any aminao ny anaparako ny agegeko. Ka... Tsy mila resa be raha matoty fa ny atao a. Famondrapo ataoko farany aminareo a. Ndany mitady an'izay raha tianao ao amonosana ny malalanao. Tsy efa miteny taminao avy hoe olona tsy fantatro akory io e. Ianao nefa zatra mifanadalam-behivavy ihany dia izany endrikendrenao. Tsy fotoana andinihako an'izany intsony izao fa izay andamina naingana ny tia masisy ity izao no maika e. Tafika, malemy izany ny tenako manontolo. Ny agegenako. Miala teo ambony seza teo fa tsy eo ny mody mitanondrika eo e. Manao ranomaso manetsikeloka eo fotsiny tony. Zary le marototo eo no napetrako. Zaho koa ty lany fotoana miasa dia rano trano fa tsy mety tonga amin'ny tena tiana tongavana. Tandoza ihany ty tsy fahafehezana ny fo ty ka. Lamba, tady, angady, lapelina. Ampy vera eto ry sosoa. Sao dia indrana lapika tsy amin'ny seba. Fenao ve adaly e. Sa ny ahatrahatra mihitsy ny tadiavinao. Ka, oko izao ary. Ampirangaro eto a. Ndao amin'izay andevina le mpangalabadin'olona io. Tsy namposiko. Dia ny ampy ray indray ary ray mafimafy kokoa. Ninona e? Tianao lasa mpamonolonako. Tapitra voadika anao ny didin'Andriamanitra. Zany rehefa sendra ny vady manondranako. Ianao nefa zatra didiny be sandry. Atao daholo na toaka na vehivavy. Zao lasa mpamonolona. Akombony ny vava. Everino fa fanahiniko angano namono an'io. Raha tsy tenao ny gadra, dia ndao tadiavina ny havan'io tovolahy io dia aterina ny aminy fatiny ny havany. Dia ho lazaina aminy hoe io ny havanareo fa ny vonoko satria tratrako nangalatra ny vadiko. Tena efa lasa daly ianao. Fanapiko anao farany a. Ndao lazaina hoe hita ny anjera dia vodona mafy ny lohany. Ao ary aloha hoe jereko ny paoziny ao hoe mety atao an'izany ve? Natura Radio. Loza fa tsy aotsolo le olona. Le faty mantsy. Loza fa tsy aotsolo le olona. Le faty mantsy. Zany ve? Soa ihany zany? Fa soa ihany amin'ny ahoany e. Tsy maty izany dia lasa nodiko. Tsotsorona eringe izy zany e. Ary raha tena maty fa nisy nangalatra tao ny fatiny. Aza mba alefa lavitra be ohatr'izany ny saina ary tafika fa tsy efa fitahiana lehibe ho antsika ve tsy nahafaty an'ilay zanak'olona. Ary sao dia nao ihany ara zany nampandositra an'iny tao e. Efa tsika raha moka samy tato an-trano foanako. Tsara rehefa voafalinao ihany le fanontaniana. Fa inonao marina aloha iny e.
Ary inonao koa iny naka nitoerako tao anaty fiara iny sady zay Ary nataonao nga tsy tadidinao? inona no nataoko e? Za miaritra ny ditranao sy mandefitra amin'ny adalanao rehetra. Mahay me tsara velatsiny vehivavy Everinao fa ho voakosika ato an-tsaiko mandrakizay angary ny zavatra nataonareo hita amin'ny masoko reny. Miankina tsara eo antsoroko izay hita. Mampalahelo mihitsy ianao ty. Bandy ohatran'ireny ve rangahy? Ary raha velona tokoa le bandy iny dia tsy hamelako mora fa tsy maintsy mbola naparako ny atezerako. Marary ianao. Mba azonao voaina ve mivavahady fa za mbola malemilemy be no reny zava-nisy teo reny. Ka ny vavahady ange tokony tsy mihidy raha toa ka hoe mivoaka teo le olona. Ay ve ka mino ihany ianao hoe tsy maty le olona dia nivoaka ny vavahady e? Taitra loatra angamintsika dia nihevitra azy hoe maty zany e. Nefa raha velona ve izy tsy efa tokony efa niantso polisy. Aza hitako ka ndiana jereo ka dia raha zany tadiaviny dia atao hoe tsy ao aho. Tena tsy mila olona mihitsy aloha amin'izao. Maninona koa ty daony? Mipitra aloha e. Sa toritory? Fa maninona koa tony? Tao mivoto be? Sady mangana manodidina azy? Sa nianjera? Meo rano aloha ary mama. Efa tany amoron-drano tontolo androko ny mbola rano no angatahana. Ary angatsy nahazo sondro? Nahazo ka. Ay zary e. Any ataboaka. Tsy azoko mihitsy ianao ty. Ka tsy ho azo mama mihitsy zany. Tantara sy geografia ara-baka teny. Aiza aloha ny trondro va ao ange ka tsy misy loaka fa niatehitra ny tany aminao dia tsy nandenanao saraka tsay e. Any ataboaka ho aho. Nahazo mihitsy ahafantaraiky any. Mbola any anaty seo any raha tsy efa nisy nangalatra. Tena efa ho adala ty. Ray andro manintsitra ianao ny tany dia nodomaina. Ary dia nariana ny siosy ny trondro. Tavelany koa zany ny aranjono. Ie. Way, sady tafiaraka tamiko tena ry Soary sy ry Mery fa ry zareo mbola tamin'ny valo maraina dia fanody. Dia nampitondra fozaorana telo kapoaka ho anao. Dia ay sary e. Zany zao no tena tokony ilaofana an'ilay vary soa ao. Tsy matotra mihitsy ianao ty. Raha mba fantatrao mantsiramama. Ka lazao ary izay tena marina e. Inona nahatonga zany rehetrarehetra zany? Raha nahazo trondro sy fozaorana zao mama dia tsy nanontany an'izany. Si. Saika maty nge ary mama e. Ka? Fa naninona? Eny tokoa. Fa naninona ho any mangana sy misy vaky ny vavanao? Nisy namono e. Dia nataon'ny olona kely nampinina. Ataovy resaka matotra ry domy a. Matotra zany ka. Zany aza ny tena matotra. Ny vonoiny tamin'ny fomba nanao ahoana? Nivezatany tamin'ny zavatra e. Tsy haiko na boarao na vy na inona fa somary torana kely izay aho dia tsy tsaroako. Fa za efa mipetraka ao anaty fiarany teo an-tokotany ny taitra dia nanango ny raingana na ny sirako. Dia izao. Dia aza mbola mitantara aloha fa izao dia izao za sy ianao dia hiverina eny ataboaka. Akalo le trondro sy foza. Hijery an'izany toeran'izany sy hainy hoe somba nisy nahita ihany teny atao vavolombelona. Fa le domy ty mbola miany nefa efa saika ho fatin'ny olona izao. Marary nge ho azahiro mame. Tena manaintaina be ary ny lohako. Ay moa. Ka andaondray ary ho any amin'ny dokotera e. Rano aza nangatahako Natura Radio. Ngavako tsy azo. Ka maika efa vola andehanana any amin'ny dokotera. Hoatray. Ay tokoa moa. Azafady fa noheveriko tsy matotra nge le izy teo e. Za koa moa efa zatra an'ilay anao manadala foana tao trano. Ho fa aleoko ilay rano e. Aleo raha pitsika mandeha amin'ny dokotera fa mbola tsy manana izay hoentina ny konge ahy e.
dia sady mametraka fitoriana eny amin'ny zandary koa fa tsy ahavelako hiala maina moramora aloha izay nahavanina zao mivoto be amin'ny lohan-janako izao e. Zao dia zao ihany aho dia ho any amin'ny CB tsy ataoko vita moro izao, na zany olona izany mandovola be amintsika na migatra. Amintsika ahoana ry mama? Fa za ve marary dia ianao nitako ny tranony? Tena teniko iny azy zay ataoko mahita faisana izay mandratra ny zanako. Zareninao aza tsy mbola nanamangana anao tamin'ny tsongo ray akory. Avereny tantaraina tsara aloha ilay nataon'izany olona izany anomanako ny taratasy fitoriana. Mpanatitra taratasy e. Momba ninona? Valina fitiliana sy fanaraha-maso fahasalamana nataoko. Ay ve, tsara zany. Za eto efa natahotra fa noveriko fa iza. Fa raha iza dia maninona? Aza misitona laky loso ianao ry sosoa. Io ilay taratasy naterin'ny coursier raha mahaliana anao. Tsy linany amin'inona na amin'inona mihitsy aloha zao fa tadidio tsara dia tantara ho amiko amin'ny manaraka. Tandremo ary ka hoe fa tara loatra vao anontany izay ao anatin'ity. Tsika tsy taitra tsy maika kanefa tsy tara hoy ny tarigetra tamin'izany fotoana e. Ny ariko. Dia eno foana koa ny ao amin'ny vavahady ao raha azo atao sodira dia izay aza ny tena mety. Ka no salana efa miseho be sandry. Inona hoe nareo teo? Tsy ny tena izay ka. Mangina sy endry tsara aloha. Mandra-pahoviana. Tena lasa niova mihitsy ianao ry sosoa. Mbola mivavaka azafady. Inona indray zao ty lasa mandohalika mivavaka lavy ty? Lamaody aveza indray zao? Style vaovao nalaina tany amin'iza? Azafady tafika. Aleo isika mba mifanaja, miangavy ianao Tsy ianao ve zao ny tena tsy manaja? Efa tsy avelako mivoaka ny trano. Tsy mahazo mandeha any am-piangonana dia mahita an'izao fika vaovao miangona irery atao trano izao ndray. Mivavaka fa tsy miangona ary tafika. Le Andriamanitra avy any am-piangonana aza tsy tafiditra ato. Ka iza zany no ivavahanao ato? Sa mingoningonina manozona? Modimody miankohaka amin'ny zavatra tsy hita maso eo? Iza milaza aminao fa tsy tafiditra ato izy? Ato amiko ny fanahin'ny tompo, ato ampoko izy. Sady tsy Andriamanitra avy any am-piangonana koa no ato amiko fa izy ato ampoko no entiko miara-miangona amin'ny mpino rehetra any. Tsy ho ela izany. Fa mieritreritra ny andika ny teniko izany. Tsy tia te hanohitra anao ny ary tafika. Fa tapa-kevitra fa tsy anao izay hampalahelo ny fanahy masina ato amiko tsony. Dia anao an'izay atezitra? Asa. Tony efa tsy avela mivoaka ny trano mbola mahita antarana foana. Ka lehibe ny ato amiko noho ny ao amin'izao tontolo izao. Inona daholo izany e? Ilay mpampianatra tsara indrindra ny mampianatra ato. Tsy misy azonao atao hanoerana azy. Hainao ny tantaran'i Paoly. Haiko izany fa tsy rarahako e. Efa trapa-nienjika an'i Jesoa. Fa avy eo nienjera avy teny ambony soavaly. Ay mbola taditinao ny tany amin'ny katesizy. Tsy tadidiko intsony izany e. Zao aho efa tafika hafa mihitsy. Fa tsy le taloha reny. Zao aho efa mahavita tena. Tsy misy ilako an'izany Andriamanitra izany intsony. Fa mbola hitady azy ianao. Tsarovy anefa. Fa izy mbola miandry anao foana. Dia hiandry amin'ny Paoly ao izy izany ko. Ie, niandry an'i Saoly mihitsy Jesoa. Ary tratrany tamin'ny ora tsy napoziny. Ary dia niova fo, dia niova ho
Paoly. mana fotoa anaty finehanao makaleo ataovy mbola mahita anao mivavabavaka ato an-tranao tonge ahy tonga de mbola mitsikitsiky any aleo tsoriko aminao marina ry tafika tsy te hanambady anao tsony aho sika koa angetsy hoe vita soratra ka hoe mila manao divorce mahasoa mifanahako ny fisarahana aminao mety amin'ny vatako zakako tsona miara-miaina aminao ananinona anao ahy hitako izao ny tena endrika ao manontolo soa ihany aho fa tsy mbola tafajabaka nitondra ny fitiavako anao teo anatrehan'ny Andriamanitra mbola afaka misaraka madiodio sika inona daholo zany noho izy sady olona tsy menatry ny hamono olona efa namono moa fa tsy nahafaty fotsiny akomboni-kely ny vavanao teo inona teo afaka ato ambany fiokanao arangaty andeha aho kanefa tsarovy fa lovako tamin'iraiko ty trano ty ka mba tsy arahako manota aminao dia avelako eto aloha ianao fa mbola ho avy ary verina hipetraka ato amin'ny tranoko ifanao taratasy sika mba tsy misy fanomezantsiny amin'izay fotoana izay zany ve mba atao hoe toetsain'olona mivava ie zany no atao hoe olona mijoro amin'ny maha izy azy tsy manaiky ilefitra amin'ny tsirarany reninao moa zany dia farasina tanana ny raharaha sangy tsy maintsy mila ny fanampianao ihany zay mba hanafainganany fanadihadiana SB mangasitraka indrindra tompoko ny amin'ny tsy fahanliana anay madinika ka mamanareo ane farasina eto ny ray aman-dreninay dia rariny raha tsy maintsy manao ara-dalàna setratry ny herinay zay ho azy misaotra tompoko fa tsara kokoa raha ianao tompo tena mivantana ny manao fitoriana fa tsy izy sady izy efa mialehibe iny ve dia mbola ivizivezy ihany way saika diso sebe izy voadinga intsy le trano itsy misy vavady eny tompoko io mihitsy azonao antoka ve fa ao le trano tena izy mihitsy io tompoko somary mifanalavitra misy anareo masy le izy sao dia hoe mbola fanampanana ka dia tsy tadidy tsara ohatra maizina be sary amin'ity fozakeliko ity nefa tomba azoko anaporofona azy ihany ka io zao le voninkazo eo akavanan'le ohatry ny haingo tanàna io ve azo sary ao sady tena tadidiko zay nge mpandindry taty taloha tamin'ny dadatoanay izay mbola mipetraka taty voarotaona zareo no mifindra trano fa tena lavana fandalovako mihitsy teto tamin'izany tena tato mihitsy iny ahoana hoe sefo ngazany teny ay ato aho zany le olona mbola sivy amby folo taona tamin'ireny sosoa kosa 19 tsy mety afaka atao tsy haiko le feo an'ndrainy soso nyantsy tampoka rehefa tafiditra vavahady dia nikiropaka kala dia natao solona tady le botifotsy kanso tsy zaka teny fitetaka teo amin'ireo tsilobe reo taloha tokoa zany rahatratra tamin'iny aloha mety tsy tonga sandary fa naloha tonga kaze tena manao ny asany tsara kosa ty sandary ty avy aty andamosiny trano angamba mety amandriany azy mivady mpanao kidnapiny reny mbola velona foana le fatina tselo ahoana hoe sefo any ve nyteny ray azy mba velona be ao le tsilondro zareo ato zany
CB tsy mampino mety efa niova izy hatramin'izay ela tsy nionanareo izay izany. Dome nefa tena nilaza fa tao mihitsy ilay trano. Tsy haiko tsony indray izany. Izany indray izany no atao jono. Natura Radio. Sitrany haiko fa nampy ny fidiram-bola atao trano. Ataoko izany CB a. Arovanao a raha sendra misy olana. Izay izany ry a miampy indray ny asako fa raikitra ihany ilay planina niketrahanay CB. Sokoa moa fa sasalambasipasoka ihany nataoko ao amin'ny CB eo. Afaka mbola manao asan'olona hafa tsara mihitsy a. Sady rahalatsika ny marina ny momba an'ireo olona saika hamono anao. Rehefa antanehako anery mama dia mety hoe tsy tena famonoana ny tanjon'izy mivady ireny fa tena kidina pina. Dia inona ty amintsika izany no mety ho azontsika mety raha raikitra tokoa ny fitakiana volobe ho solony ainao. Mety ilay izany mbola tsara taova ry mama. Zany tsy mifoka sigara ohatra. Dia raha siandrefa mifoka sigara izany ianao dia matimaty foanako. Ka mety izay koa ny dinihany ela be tao ka nananako fotoana nanosirana. Domia, fa ohatrany misy tsy mazava amiko ihany ange e. Ninona ry mama? Ilay izy mivady eo ange ka olona mikorotany ravy e. Miady foana ve? Ie, tsy karazany hoe olona afaka hiaraka hiketrika fiarahamaizina iraisana izany. Izany ve ry mama? Mety olona jokotsorika koa izany. Le ramose aloha mamy matetika izay, fa le madama dia tena Andriamanitra no mahatahotra. Tsy matoky azy izany mama. Efa hoe tao azy ala isaika maty. Ka hitanao, indray andro izay a tena resy rahatra mihitsy hoe hisy olona iny sika fa le ramatoa zany eo ka tena mampalahelo e. Mba malalamy enatra ry tafika. Olona efa mangalatra mivadika izao dia mbola avelako amin'izao aminao. Nangalatra amin'ny ahoany e. Aiza ny pirofo? Iny kosa aloha tsy avelako raha tsy migadra e. Olona tsy fantatra ao akory. Ay, dia efa samy laza fa tsy fantatra ilay rafilahako. Kanefa dia malahelo aho milaza aminao fa efa misy fitoriana plainte contre X napetraka any amin'ny zandary. Eny efa ho adaly ianao. Zaza mba valivaliana fa anomboka ampiasa ny herim-batako amin'izay aho fa efa mety zaka ny heritsaiko ny mieritreritra ny fampirafesanao aho. Raha nampirafy anao ve atsy efa ela niala fa inona mbola iforetako ato? Satria tranonareo mianakavy ato dia miforotra ato ianao. Izany dia tsy hay. Dao ary. Hoaiza? Ao fotsiny e. Marary foko a. Jala ny saiko a. Izao koa mbola atao manaintaina ny nofoko. Okey. Raha manakamo dia asavy manao raisy ray amiko ilay fingotra kely iny e. Fa iza nefa izany e. Aizany tsy ho tratrako nefa iny e. Le madama amin'io a, ohatry ny olona tsotra be izany, nefa dia izany hono ny toetrany. Tsy haiko tsony indray raha izany. Ka izay no mampitapy ny loko amin'ity fitoriana apetrakintsika tiako. Salama ramose a. Fa za hoe manontany fahasalamany e. Azafady ary tompoko. Ary tsy onga madama. Iny ve tsy efa hainao ihany e. Ninona ramose? Ny fiainany e. Sarotra ny miaina. Sarotra raha hainao ny miaina azy. Raha ny aloha za tsy te ho voafatopatotra amin'ny soratra izany. Izao aza tsy misy fifamatorana,
tsy ireo ty atony. Fa manao inona le vadinareo e? Manao ny tsy fanao e. Fa zaho koa aloha tsy azo ivazovaziana. Zao Andriamanitra zao foana ny lazainy fa tsy azo vazovaziana. Fa am'izao dia tena asehoko azy fa za ihany koa tsy mianiany aminao zany aho. Marina zany Ramose. Fa misy zavatra manomboka tsy mety amiko ato a. Avelany aminao le resaka sasalamba sy pasoka. Dia iny izy no misalahoainsa miaraka amin'le jilamboto iny. Dia avy amiko ve zany? Zao le vadiko. Lasa miaina be ny fotoana hijanonany ato an-trano. Ianao nefa be dia be ny adidy ato an-trano tsy ho afaka no ataonao. Marina aloha izay e. Sara koa le afaka mba mamita ny adidy tsy vitany madama. Inona ohatra? Manampy amin'ny madama amin'ny devoara tsy vitany e. Fa maninona ny dinihanao ny tratrana akanjoka? Somary efa tsy mampafana intsony le termosy fa ny asany mavita izay vitany io e. Azafady Ramose fa hafahafa izany fihetsika izany. Aza miteniteny amin'ny madama fa afaka omeko vola ianao. Izy ihany mandony karamako ka. Aza hitako ka olany ty ato. Fiaingera koa le eto vetivety e. Mba mipetra tsara Ramose fa ny zanako namatoa zao no mitovy taona aminao a. Ary mateza angendry izany e. Tena mbola mitana. Afa-tsy ny termosy no mitady tsy ahatana. Za aza dalaina Ramose fa lazako amin'ny madama ianao a. Raha mivoaka zao dia ianao miala amin'ny asanao voalohany a. Mba mampiresaka fotsiny ange fa ataoko inona koa. Vavan'olona re zany. Tena nijabaka araka ny fitenin'ny tanora koa tafiditra ato amin'ity tokantrano ity. Mahazo amiko le taona iny rehefa tonga. Mahampidi-kizy olona fotsiny. Mety tanàna hafa mihitsy ny azy fa tsy ato izao. Natura Radio. Sosoa tena lasa tokoa le kala-petakorona majjakely iny. Iza tsony le lasa ny kanjolona ry tafika. Tsisy kalomasaka avatarana tsony. Tsisy olona gidrakidraina ala-parana ny amamoana. Very lasan'olo tiako. Very lasa i madamoko. Razo quanto fa lasa tsadrale bandiny tsangana tamaty riny raha vao niala tamiko. Mientanako aloha le ry. Tsy tapopoka fotsiny teo. Dia velona olo nefa efa maty tsaro zao ny bataila tao anaty fiara. Ary nenkala titiny mihitsy olona nitsaratra maty io. Trantsy vetiny eo dia lasa mivavaka olo. Mivavaka. Dia iza reto ady varo reto aloha no ejehana voalohany fa ny faladitoka ny saparana roa. Allo, mbola tsy ao ahy e. Tsy ao izy. Oh là là, Françoise ve tsy mahazo resaka e. Tsy ao am'izany aloha zao tsy saiko e.
Atsoiko foana aloha rehefa ilaiko e, fa mbola tsy zany ny problemako. Mila vola ndeha amdio aloha ny etsana. Tekala Françoise, ty koa tsy mahalala fomba mihitsy. Pody malova libéraux zao de hoe am'izay raisiko satria tapahako maina le teo. Françoise ve tsy mahalala tsiny e, amdio le rehefa nomeko aloha reny fa za tsy mahavita ntsony. Ny vadiko lasa zao ny problemako fa tsy aloha zay kilalao maloto ery. Ah, Tomasasa. Averiny kely tafika le teninao teo. Oh, ay maraka ve soso e, sosolaka. Odiaky malala fa tsy milava atao tanana. Fa maninona ny tsy milamy e? Alaminao fa tsy zaranao aza ve malalaka e? Célibataire. Tena matotra nge zany malala e. Tsy malala manaraka fa soso e. Zay de efa afangaronao amin'ny vehivavinao hafa sahady a. Tsisy azantsy finary ty e. Zao ara zao a, olala be fa misy taratasy fiantsoantsika roa any amborao an'zandarata. Tsy haiko zany fa zao e. Vaovao hafa mihitsy ty. Vao fantatry ny mpiray-tampo amiko hoe tsy mipetraka ao amin'ny trano intsony a de mivory ry zareo ary nanapaka fa ho zaraina amin'izay ny trano. De tsy maintsy ho avy ry zareo analanao ao. Fa sao de ho tapoka aminao le izy de zay ny atsoko ampihomanako anao. Enina koa ary zany ataony zareo Natura Radio. Tsika nge mbola ifameriny. Aza manofy ry tafika. Sosoa. Mandrosoanao ramose, ny anaranao zafady? Tafikaran'ire mahery sefo. Ary tao taraiky be vao tonga. Za io efa saika handefa ekipa hakanao tany a. Efa afaka moala anie ny daty tokony natongavanao teto e. Nefa zao anao vao hita. Ary ty zany ny vatany sosoa. Za kosa sefo tsy hoe niafina ka hoe zao vao hita. Fa zao vao hitako le taratasy fiantsona. Niraisiko fotsiny le taratasy tamin'iny fa tsy voajeriko. De omaly ariva efa kalma tsara iny aho vao nanokatra azy. Gaga fa ay fiantsona avy aty aminareo zandary. Ay, ka tsy efa fantatrao ve zany ny antony niantsonanao aty? Ay, olona roa nge nareo no nantsona nefa tao ianao rery ny tonga. Tsy izange ny nandroka le vadiko fa izy ny nandeha tsy voa izy ny e. Ary lasa zany sosoa. Saraka. De tsy mety zany raha vao tsy zay roa no miaraka makaty. Nefa izy ve zao anagiaraka amiko aty tsony. Ahoana koa zany mpivady tsy afaka miaraka zany ramose. Zay nge mbola tsy mpivady fa mpifankatia miray trano fotsiny e. Union libre hoy ny vazaha. De ahoana zany? Mbola tsy vady ao anaty fanjakana zany nareo? Zay mihitsy le olakoko. Lasa sarotra be le mamerina azy. Nga tianao hiverina izy? Sa averika? Oka sefo marina. Sarotra be zany e. Aleo aloha sika hiverina amin'ny fiantsonanareo roa ty e. Fantapatatro tsara kosa angamba ny antony a. Zany ve tsy le resaka trano e. Trano? Ka vao fantatro iray tapo aminy hoe nisaraka izay de avy ry zalahy haka ny trano nono e. Za nge sefo tsy midinga an'le trano fa le vadiko mihitsy ny namela rery tao e. Ay. Raha zany nitorindry zareo a de
Tsy hidirako ilay izy fa ry zareo iray tam-po any no tokony hiresaka. Fa vady indray le izy teo. Tsy vady fa tena vady no resako azy. Hainao ihany ny vehivavy e. Oka aloha. Ahoana sy be? Ohatrany efa lasa lavitra be ny resantsika nefa tsy misy idirana amin'ilay afera mihitsy. Fa zany hoe dia hiaino ny fiainam-panambadianareo fotsiny ahako dia namela an'ilay resaka hitatra. Fa afera inona zany le izy sy foa? Asa moa adala hoe mandra-pikaroana ny vadinao aloha na ilay olona miaraka mipetraka taminao izay fandraisanao azy dia mijanona telo ianao. Hipetraka ty ve? Zareo ange mbola tsy nanala tao amin'ilay trano hoe? Lazao ny avanao fa voatery hitazonanao aty aloha zay mandritra ny fanadihadiana. Fa afera inona zany no tena ilana hitazonana aty sy be a? Aleo avy dia tsoroko aminao mba tsy hahela ny fanadihadiana tao aminao resaka von'olona sy kidnaping nataonareo mivady le izy. Von'olona? Dia kidnaping? Sao dia mba difficible ary nareo e. Ary le fitoriana napetrako ato tsy misy tohany mihitsy fa to za ndray ty no misy mitory. Tsy azoko mihitsy fa ohatrany misy fitsimbadiana tampoko zany. Iza koa moa le nitorianao? Raha tsy diso to resaka rafalahy le izy? Ay, tadidinao tsara sy be. Dia fa aiza hono ny tongony avy. Iza aloha le olona? Nareo ange ny anteherako hitady azy e. Iza no alalako anindry? Ramsea! Za aminazy rafalahinao? Mitady. Lasa miodikodina be tsika fa ty aloha zao no misy dia aloha tianao atrehana. Zay kosa ve zany dia andevitra foana e. Ny olona foana no aloha. Ty aloha Ramsea tena tsy plainte contre X ohatriny ianao fa aleo tantaraiko anao ny amin'ity fitorinanareo ty mba ho tsaronao tsara ny zavatra nataonareo. Zany dia tsy misy azoko mihitsy sefoa. Za moa dia adala Ramsea. Raha ty taratasy ty vakiana tsara dia enao mihitsy ny tena nidaroka an'ilay ranamana. Ary le vadinao kosa voalaza fa hoe praitsy kombakomba aminao tamin'ny fanafenana ny zava-nitranga rehetra. Tena tsy misy idiran'le vadiko mihitsy kosa aloha le izy. Fa tsy voateo ve ianao no nilaza fa tsy misy azonao le izy dia tambokeo dia hoe tsy misy idirana ny vadinao. Aiza ary sika zany, ny tena marina dia zao e. Pio Andriamanitro. Lazao ary zay marina e. Nisy tovolahy zay nanadala le vadiko. Tsy haiko aloha raha efa tena niaraka ary zareo na vao nanomboka fa tratrako nampiaraka teny amoron'ny taboaka ary zareo. Dia nentiny forano mafana dia niady taminy. Tsy nisy azany resaka kidnaping zany. Ary tsy nikasa mono hahafaty an'io bandy io fa ny azy mety efa fankahalana rafolahy. Dia izay no mety nahatonga azy nanitatra io. Iza ny anaran'ilay rafolahinao io? Tsy haiko sefoa. Ny endriny ve fantarao tsara? Tsy fantatro ny endriny. Ka ahoana raha nilazanao an'izany raha ny endriny aza tsy mbola hitanao akory? Efa hitako ange le izy e. Way, tsy tadidiko tsony iny e. Fa ohatrany efa nisy toerana nionako taminy. Taiza ary? Sao dia manana sariny ianao? Tsy possible sy be Ary paosipaosiny ary? Bantsy ale an'izay le izy e. Roviko loatra zay.
sady maloto fa dia gaga fa tiany le vehivavy le vehivavy izy io le vadiko tsy vadiko tena tsy salama sainy le rangahy ty sosoa koa ve dia ho tiany iny mazava zao fa tena manaiky le rangahy ty ka Natura Radio. ramose asa mandany fotoana anay ianao fa lasa matezitra ka zay ny marina sefo zao hoe ampionao zay mitady ny vadinao dia aleo any aminy zay ny manao fanadiadiana lalina kokoa mifona sefo mifony aleo mba tsy ampidirina ty resaka ty sosoa zay no anarany tsy misy zava-patany ty fa nga tsy hoe sipandray tovolahy io izy mihitsy zany ny tena kaiky azy ely zany fariviny andro matory aty aloha ianao androany dia rapitsika miaraka mitady any sosoa zay moa le anarany teo so fa izy ny teny melohan'le anarana hoidinao amin'ny violon ve Ie. Ka ianao tompo avoty zay na tonga tsy maintsy nitotototo nitady anao aty anao azay ny fanenana tao aminao mihitsy ary sosoa fa ianao moa efa lasa tsy hitahirisahana ntsony tena lasa olana be le tantara miala tsy ny ary tafika fa zara vo adiadian'ny sandary eo dia tsy maintsy ilazany marina rehetra aza mandainga ary aza mipangalainga hoy ny Andriamanitro tsy afaka andika ny ditiny fianao ty moa zany tena efa tafiditra lalina amin'ity resam-pivavahany ty mihitsy fa inona ny olanao amin'ny fivavahako tsy olana ka fa na zaza ny mba tena nivavaka ho maly zay ay ve toy izy fa tsara zany fa monjo mora azo izy mivavaha fa iza moa ny olona nampy anao eo raha amin'ireny toetra nasehonao taloha reny aza manenjy dresy ry sosoa milasany marina fotsiny efa miala tsindra nandratranao zay aloha fa mandehana amin'ny bebaka dia mbola misy fotoana zany dia hamonjy an'ity fiantson'ny sandary aty noho ny adalanao dia mbola verina indray le resaka ianao no asa eto ambavaka raha mavita ianao raha mahay hoe ny aza tsy zakako rery fa mba ilako mpitondram-bavaka be dia be korazy namana sisa somba miditra ty amin'ny broko fa tsy vita ny salisalo eny an-dalana fotsiny aty aminareo nge tsy toera mahamanina na mahatamany tray kosy very anay zany fa lazao aloha le antony ampiantsoana aty sy be atsoy aminarako re fa inona ary ty rehefa aty ampiasana ianao dia sy be ka fa zao sosoa tsy andetika anareo fanampy anareo na dia noho ny Natura Radio. engavenao ano zany mba lazao azy tena famarinana aza matahotra ianao fa mba afaka vakiako ve aloha le taratasy fitoriana ty ary oay ahay ve ka zanakirahakoly le tovolahy iny ary manomboka isy mangilana izy zany
tantara hoe hijerena vaolana. Vetivety aloha sosoa. Oui. Azafady Zebe a. Hitako ny vadiko niditra tato aminao dia tsy mandro ny saiko. Mandrosoa ianao e, tsy maninona mihitsy. Zarako aza mba vita indray mandeha tsy miverina any momba nyity raharaha ty. Voatery mipetraka eto akaiky ny sosoana dia efa midy amiko aza ny fony. Sy ampondianao lazainy e. Eo manao safely teny io. Azafady aloha fa tsy mpitsarady ny mpivady aho fa zandarom-panao famotorana. Zebe a. Fa matoa manao toy izao dia tsapako ny tsy nety nataoko. Eny e, tsy no heveriko mora milefitra ohatran'izao aho. Fa mafy tamiko ny fandaozany sosoa. Aleoko migadra toy izay miaina n'izao fonja misy ankehitriny izao. Ka ianao zany nitsotra ny marina sa madame? Aleo zaka, zany fosotra. Tsy miendrika ny sosoa. Mahasoa no migadra fa nigadrain'ny eritreritra sy ny fiainany iriry lavitra ambadiko tena tsy vitako. Efa nandramako nadalaina daholo ny karazam-behivavy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lazondazony. Fa nofo fotsiny nahazo fafinaretana fa ny fanahako ny ena vesatra. Tsy dia izay loatra ange le ilana fanazavana eto raha misetafika e. Sao dia tokony resaka manokana nareo mivady raha zany no tantarainao ahy eto. Za raha teo tsy piretraka ampiko fesy. Sebe a, ho tonga any antsika fa mamela aloha ianao hitantarany manavesatra ny foko rehetra. Izay ny antony namonjako ny vadiko aty. Tena vadinao izy io e. Zao vao tena ho vadiko izy ary ho renin'ireo taranako. Mofona sosoa. Hitako ary voavagiko tsara le taratasy avy any amin'ny laboratoara. Misaotra na amin'ny taranaka ho ary sosoa. Na tsy ho tia intsony azy ianao, dia ny zanatsika. Ataontsika ahoana izy? Tsy maintsy sazy hitambarana foana satria haitsika roa no natambatra nahariana azy. Izay vao voakirakira daholo izay tsy nirarahiana taloha. Mialohan'ny hanazavako ny atsipirian'ny zavanitranga amin'ny Sebe dia ny momba antsika aloha no alamiko mialoha. Tsy maintsy hanala sazy aho. Mety ho any am-ponja mihitsy aza. Fa ny tena lehilahy dia izay samy miatrika amin'ny vokatry ny adalany fa tsy mpandositra sazy. Tsara be izany toe-tsainao izany Ramose. Ndry koriana mora ny ranomason'ilay malalako. Mety tsy ho tafaresaka amin'ny sosoa intsony aho. Fa tia misy taratasy apetraka eto anoloanareo da. Ho an'ny sosoa izy ity. Rehefa misokatra ny fonao ka anaiky ny sainao fa tsy hitafika mahery taloha intsony no manoratra ao. Sosoa ange olona mivavaka e. Za koa efa mba nanombotomboka namaky baiboly hatramin'izay naherihery azy. Ny fitiavana manalatsiny ny zavatra rehetra. Mino, manantena, ary mandefitra ny zavatra rehetra. Mody asianao mafy amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ve zany mba hiverenako aminao? Tsy hoe Ataovy aloha ny resaka ao amin'ny Sebe fa tsy manao izay ampodiana vady aty amin'ny birao any sandary aty. Ianao ne mety higadra e? Arakaraka ilay mpitoro io madama fa aleo aloha votana ny fanadihadiana dia ho hitantsika eo raha manakiraram-pihavanana ny mpitoro na mampiakatra ny fitsarana. Avela izaka ny zazany ve tafika sa aloha ireo onitra takiny izy mianaka. Izy koa mo taorian'ny alako mitokantranonay tonga dia lasa ny korosy fahany izany. Dia hoe za ve ny fosotra?
inona ry Andriamanitra anao tompoko hoe misaotra anao araiko any an-danitra fa mbola manana anao dadako azoko iresahana isan'andro manavesatra ny saiko sambatra manana anao raiko ny ainako ampitokina ny asambarana mahazanaka fa aleo aloha vakiny ty taratasy nomeny ahy teo anatrehan'ny CB ty sosonaka tiako loatra ato anatin'ity taratasy ty aky no andrefesantsika ny ezaka vitako samy rery hatramin'ny tsy nahateo anao vitako amin'izay reo raha nampiaingetsana hatramin'izay voasasako hatramin'ny fitafy anatiny sy ivelany rehetra Natura Radio. vavy niditra miankohana antsika antsony aho indrindra fa hoe namanamana haiko ny nanajan-drakoly fa nahaja avokoa ahy moa ny vehivavy nanangom-bola aho ary atoroko anao no nampirimako azy mialohan'ny andehanako any am-ponja raha tsy maintsy hoany aho tsy maro ny ezaka vitako ary misy azy ireo tsy sahako ambara sao dia mbola tsy lavorary fa ity ny tena lehibe ry sosomalalako fantatro fa efa ho dada ary dia nialako ny fanahanjaza ka dia niezaka tsotro izao aho naka tahaka an'Andriamanitra sy ahatakatra ny tiany olazaina amiko isan'andro mba hitondrako ny ankohana antsika oka ihany indray fa tsy hitanisa fiovana intsony aho fa leo ny masonao no mahita inoko fa ho avy izay fotoana hitanao aho tafika olombao izay dia tia nanapa-kevitra ny anarin'ny fanahosa ary dia tonga lehilahy mahery araka ny anarako fantatro ankehitriny fa ny tena lehilahy dia izay mahay mampitsiky sy manao izay mampilampitsaina ny vadiny ny tena lehilahy dia izay miatrika amin'ny vokatry ny adalany fa tsy mpandositra sazy ny tena lehilahy dia tsy le mahery miteny fa le lohany amin'ny fandraisana andraikitra ny tena lehilahy dia manaja ny teny nomeny mitana ny fampanantenany ny tena lehilahy dia izay mijoro amin'ny adidiny na saroka aza ny lalana ny tena lehilahy dia tsy refesina mivolana reny na ny fahefany na ny fibetroko ny feoany fa ny fahaizany miatrika ny fiainana ny tena lehilahy dia akory tsy le tsy manao fahadosoana fa le mahay manaiky ny adosoany sy manitsy izany ny tena lehilahy dia mivavaka ho an'ny vadiny sy ny ankohonany ny tena lehilahy dia le fosotra taloha fa tafika mahery mandravarava manda ary tonga fahazavana amin'ny lahady fetiny ray Piano ani oritadama mina Valeri izahay nomeny tompo anao iaraka ny andao tantara nosoratan'ny tiavina no tontolo saina itsika fiononana Onaina Rahaingomanana, Louise Ravelso, Fetra Soarbidy, Sylvia Randrinatoandro, Christophe Rabearmanana no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra teknika mamiasa.